nodimandry noho ny lozam-pifamoivoizana nitranga tetsy alakamisy feno arivo ny maraina teo kosa ny mpitarika ny syndicat-n'ireo mpiasan'ny commune eto Antananarivo renivohitra na ny SMCAR izany dia ny dokotera Tsinjo Ismael Rakotomaharo tsy mbola nazahoana vaovao mazava moa zany momba ity lozam-pifamoivoizana ity fa dia hoezahana ny tatitra izany vaovao izany amin'ny fotoana mahamety azy raha ny makasika ilay trangana aretina antsoina hoe Ambalavelona any amin'ireo tanàna ivelan'ny renivohitra kosa indray dia ny tenin'Andriamanitra no fanefitra amin'io Ambalavelona io izay mirongatra amin'izao fotoana izao ny hevitry ny pasteur Sylvain Ranjala ny tranga farany teo raha tsy ahivina dia tany Morondavatany ary nakasika vehivavy mpianatra ampoliny tao amin'ny sekoly iray tranga fahafa no hamaritana azy ity araka izao fanazavana izao. Ohatran'ny hoe aretina izy fa tsy sitrapanafody io hoe trandrenitsika hoe marary dia makany amin'ny dokotera dia mihinana fanafody fa aretim-panaly izy noho izany tsy maintsy ny fanefitra ny hoe raha hiady amin'io ianao dia tsy maintsy ny tenin'Andriamanitra ny fahefana izay men'Andriamanitra no ahafahana manafaka an'izy io araka namarako teo le hoe asan'ny devoly izy io noho izany dia tsy maintsy amin'ny alalan'ny vavaka zany aloha no anaovana azy io le ataonay hoe délivrance zany vavaka fanafahana amin'le fanahy ao anatin'le olona izay hidiran'izy io. Le fidiran'izy io moa mety zavatra ataon'ny olona izy io, misy olona milalao fanafody na reny hoe odigasy reny tena hoe manao zavatra zay manimba olona ohatran'ireo hoe tanora be dehibe mpianatra mitratran'le izy dikan'izany olona manao an'izy ireny. Ny fanaratsy mantsy tsy hoe miditsiditra fotsiny izy ao amina olona fa misy olona zay mandefan'izy io lalao an'izy io ary mibaiko an'ireny fanaratsy ireny hiditra ao anatin'ny olona. Le olona moa tsy manana fiarovana ka zavatra tokony atao zany teneniko hoe ny tanàna misy antsika andrina ny ambanimbany vohatra any tokony anaovana tafika masina ireny ny fiangonana mandeha rehefa tonga ny fiangonana eny amin'ny tanàna anankiray ny fiangonana manao tafika masina dia mitovy filazantsara amin'ny olona mandrokany dia ny fanaratsy ao amin'ilay tanàna dia tafiditra ao anaty zany koa ny sekoly. Rehefa misy sekoly mitsanga aloha dia tsara mihitsy mba asiana fanompoam-pivavahana ao anatin'ilay sekoly ohatra alohan'ny anombohan'ny lakilasy anombohan'ny lesona dia azo atao foana ke hoe ndao-tsika aloha hivavaka ametraka ny fianarana androany eo am-pelantanan'Andriamanitra dia raha misy olona afaka mandroaka fanaratsy ao dia atao zany dia voadio io lakilasy io indrindra hoe raha misy vondrom-bavaka atsangana dia efa reny dia efa fanefitra amin'ireny asan'ny maizina zay manafika eny amin'ny tanàna eny amin'ny sekoly amin'ny ankizy ny olona ny ankizy moa eto ny tratra fa na dia olon-dehibe azy eny mety ho tratran'izany